Manona fiadanan'i Jesosy indray aminao amin'ity androany ity mitohy atrantsika amin'ilay fandaharana. Isika ato amin'ny manaraka ny fandaharana ny amin'ny fiomanana amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'andra zany ka mitohy atrantsika amin'ity androany ity amin'ny andro farany sy ny fiavian'ny tompo zany. Ka andelo isika ivavaka melohan'izay andrenesantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Raha io misaotra hatrany zay raha mbola mitohy hatrany ao anatin'izao fandaharana izao misaotra sy makasitraka na fahafahana izay omeny ao anay. Taio ny teny, taio ny fampianarana izay fampizaranay ary na iza mandre ny teny androany dia tsisy ala maina, sokafo ny fony tsirairay avy, sokafo ny sainay, sokafo ny fatakaranay, alala ny amin'ny fiavianao eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy. Na iza mandre ny teny dia tsisy ala maina tombo tsara indrindra. Ampiteneno ihany koa ny vavako faray masina ho sorony lelako amin'ity androany ity. Ny anarany sarobidin'i Jesosy. Amen. Amaky ten'Andriamanitra avy hatrany amin'ity androany ity avy ato ny baibolinao Tesalonianina voalohany toko 4 teny andininy 9 sy ny 17 zany. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: fa ny tenan'ny tompo no hikidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka amin'ny hoeny amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Zany manambara riarona fa zao ho avy Jesosy, ny tenan'ny tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra. Tsika moa miresaka mikasika ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'andra ka ho avy Jesosy, tonga Jesosy araka ny ten'Andriamanitra atao dia hoe izay maty eo amin'ny Kristy aloha mandeha voalohany dia rehefa avy eo isika izay mbola velona ka mitoetra zany hoe maharitra hatrany amin'ny fanaharan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy izany no manaraka faharoa zany araka le ten'Andriamanitra novakitsika atao zany. Ka tsika moa zany petraka foana zany ny fanontaniana hoe inona zany tokony ataon'ny olona izay miandry fiverenan'i Jesosy, satria be dia be manko zany no miteny foana hoe tsy mbola tonga foana ny tompo hatramin'izao, efa oviana ny torinan'izany teny zany nanambarana an'izany, dia ny tompo dia tsy mahaela ny teny fikasana ry havana fa zao tiano voavontsika rehetra, tiano hiaraka amin'ny daholo tsika rehetra. Ka inona zany no tokony ataon'ny olona izay miandry ny fiverenan'i Jesosy? Zay zany le fanontaniana. Ny valiny zany dia zao ny tokony ataon'ny olona zany izay miandry ny fiverenan'i Jesosy dia zao mila manamasy tena zany tsika, mila manamasy tena tsika zany ho an'ny olona izay miandry ny fiverenan'i Jesosy. Fa tonga baibolinao aty amin'ny Hebreo toko 12 dia ny andininy 7 zany. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mizaho izy mitady ny fihavanana amin'ny olona rehetra ary ny fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Mazava be zany ry havana hoe ho antsika izay miandry ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'lanitra zany dia zao mila manamasy tena tsika, satria nahoana ny antony satria ny tompo araka le resantsika dia hoe ho avy indro ny tompo dia tsy ny olona rehetra dia mahita azy, fa voatokana zany ny olona mahita azy. Dia efa nijery moa tsika tamin'ny voalohany iny hoe izay olona mifoha tsara miambina ihany ao amin'ny fanahy zany mahita azy. Fa androantsika zany dia jery hoe mila manamasy tena araka le teny teo hoe ianao zany raha vao tsy masina dia tsy ahitany tompo mihitsy ianao zany hoe ny olona masina ihany mahitany tompo zany. Dia mipetraka moa zany le fanontaniana hoe inona ny atao hoe masina. Ny atao hoe masina zany dia zao voatokana ho an'Andriamanitra izy, voatokana ho an'Andriamanitra. An'Andriamanitra zany ianao matoy ianao zany masina, zany hoe manamasy tena amin'ny zavatra anankiray dia manamasy tena ho an'i Jesosy tsika, voatokana ho an'Andriamanitra tsika. Dia ny tompo hoe dia manentana mihitsy zany tompo hoe raha ohatra anao tia ahitan'i Jesosy eny amin'ny raon'lanitra ho avy mangingina izy, ho avy mangingina dia hoe mila miezaka zany ianao manamasy tena zany, miezaka mihitsy ny atao hoe masina zany dia zao tsy mitambatra amin'ny fahotana ihany koa zany, miala amin'ny fahotana zany, miala amin'ireny fahazaran-dratsy ireny ihany koa tsika zany zay no antsoina hoe masina ihany koa zany zay. Dia fanontaniana manaraka dia hoe inona zany ny atao mba ho masina zany tsika, inona ny atao mba ho masina dia ny ataonao zany mba ho masina ianao dia zao
mila mifandray amin'ny fanahy masina anao satria fanahy masina manamasina antsika zany, manamasina antsika amin'ny fanahy masina. De faharoa de zao mankatony tenin'Andriamanitra, mankatony tenin'Andriamanitra ihany koa anao de lasa masina ianao zany, mankatony tenin'Andriamanitra. De ao anatin'ireny vavaka sy fadianina reny ihany koa moa zany de zao anisany ihany koa reny zany idirantsika amin'ny fahamasinana rehetra rehefa manao vavaka sy fadianina tsika manombo ny nofontsika satria ny fahotana de ao amin'ny nofo izy no mitoetra. De rehefa resy ny nofo de lasa masina ianao zany, lasa afaka raha zany hoe misy zavatra falemena tsy resinao na fahotana zany de zao ao anatin'ireny vavaka sy fadianina reny no andresentsika anazy zany. De itoizantsika hatrany zay tenin'Andriamanitra zay Tesalonianina voalohany de toko 5 de ny 7:20 zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary ny Andriamanitra ny fiadanana hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsininy amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mazava be ny tenin'Andriamanitra ny lazain'ny Paoly hoe Andriamanitra ny fiadanana zany hahamasina antsika, hatanteraka antsika zany. De aoka ozy mba ho arovana le fanahy zany hoe ny vatantsika rehefa manota de ny fanahy lasa misy pentipentina, lasa manota zany ny fanahintsika, dia lasa misy fiatraikany any zany zay zavatra zay ao amin'ny fanahintsika zany. De mazava be ny tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny Tesalonianina io manao hoe aoka ozy ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny ozy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Satria zao rehefa tonga zany Jesosy de zero manamasy tena ihany, zay manamasy tena ihany zany no miaraka amin'ny Jesosy araka le teny teo, miazaha ozy miavana amin'ny olona rehetra, miazaha ozy mitady ny fihavanana amin'ny olona rehetra sy ny fahamasinana. Satria zay tsy manam-pahamasinana de tsy ahita ny tompo zany, zany hoe zay masina ihany zany mahita ny tompo zany fa tsy hoe ny olombelona rehetra amin'ny fiaviany voalohany io. De zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto, mahatonga ny Paoly ihany koa zany manahitana antsika hoe aoka ozy ho arovana mihitsy zany ny tenantsika, ny aintsika mba tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy. Satria rehefa tonga zany Jesosy de reo zay masina ihany, reo zay manam-pahamasinana, reo zay mitady ny fahamasinana, reo zay mitoetra ao anatin'ny fahamasinana ihany zany no mahita ny tompo zany. Ka mino fa voarainao zay afatra zay amin'ny androany ity hoe mila manamasy tena, hoe nataon'ny olona zany zay miandry ny fiverenan'i Jesosy de zao mila manamasy tena izy, mila masina fa zay tsy manam-pahamasinana de tsy ahita ny tompo raha tonga eny amin'ny raon'lanitra Jesosy. Ka mino fa voarainao zay afatra zay amin'ny androany ity andao hivavakantsika de sotra an'Andriamanitra angatao hatrany ny fahasoavana, angatao hatrany ny rany Jesosy anampy anao, anadio anao, anamasina anao zany. Raha io misaotra sy makasitraka zay ny amin'ny androany ity, ny amin'ny teninao zay nambara amin'ny androany ity tompo tsara indrindra de isoranay sy ankasitrahana anao zany, mampianatra anay hatrany anao Andriamanitra ny amin'ny androany ity. Averina aminao ny saotra, averina aminao ny fankasitrahana, averina aminao ny fankalazana Andriamanitra. Misaotra tompo tsara indrindra, manokatra ny sainay hatrany ianao, ny tokony ataonay zay miandry ny fiverenanao Jesosy eny amin'ny raon'lanitra de mila manamasy tena zay ny amin'ity fampianarana androany ity. De averina aminao ny voninahitra mandrakizay tsara sady mpanao ny tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.